Arabaina amin'ny anaran'i Jesosy ianareo rehetra izay efa tonga eto androany a, dia toy izany ihany koa ianareo izay manaraka an'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny télévision na YouTube na Facebook. Misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola nomeny tombon'andro havelomana iainana retsehana ka natratra ny andro androany. Ary ny any an-tanako anareo tonga eto isika dia aoka tsy hanao saritsary-pivavahana na hanao saritsary-panimpona fa sehoy fa tena manompo an'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra ianao. Amen na. Ny fanao devoly dia ny mitondra ny olona mba hanao zavatra amin'ny fombafomba ho an'Andriamanitra. Ka mila toerintsika amin'ny anaran'i Jesosy zany. Fa raha voky-jorana ho anohatra dia ho mpandresy. Andao hivavaka isika ametraka fotoana eo an-tanan'Andriamanitra. Andriamanitra, tonga amin'ny fotoana izay anomponay anao izahay androany. Koa mangataka aminao aho mamindrafo amin'ny olona rehetra manarika ty fotoana ity ianao. Zay rehetra tonga eto dia aoko vanginy ny fanenao masina ho kasiany ny herinao ka andray fahasoavana lehibe mihitsy amin'izao volana novembre na volana desambra dia avina izao. Ho aseanao miariary fa Andriamanitra manamarina ny teny ataon'ny mpanomponao ianao. Tompo eo an-tananao tokoa ny fiainana rehetra ka dia misaotra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eo pitsakana antsika anohy ny fanomponan'ny tompo amin'ny alalan'ny hira. Ka na dia io hira iarantsika manao io aza dia tena tandremana be mihitsy mba tsy mpilivavy na ho tsenjery be fotsiny. Faraka ilay tononkira tena mihira ho an'Andriamanitra ianao. Ary isika manana tombony misy andreto ekipa-pitarika fidiarana reto manentana antsika dia aoka tena ho arak'izay ataon'izy ireo ety anoloana no ataontsika rehetrarehetra androany. Raintsika mpitefa-tanana ny mpitarika fidiarana roso ho amin'izantsika tompoko. Tovomafy ny tia-tananao fa ho an'i Jesosy dia raha orakoram-pifaliana izany raha faly ianao androany. Halleluja! Dia mbola faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fiadanan'ny tompo aminao zahay. Homariko ny fifandraisantsika tanana dia ndaontsika araka nofanofan'ny tanantsika. Dia arao tia-tanana mafy be ho an'i Jesosy. Halleluja! Ho ana manokana dia ty volana novembre ity dia tena mahafaly satria amiko amin'ny finoko dia ataoko hoe volan'ny fahavelomany ty volany ty. Halleluja! Ka hoy aminao amin'ny androany ty hoe arebaona eo akaikinao hoe tratra soa amin'ny volan'ny fivelomana hoe. Halleluja! Tahiny Jesosy tsika rehetra. Amen. Jesosy dia tena tiantsika izy. Ary izany fitiavan'i Jesosy atsika izany tsy nikobony ny tany anatiny na hoe niteneniny fotsiny hoe tiako ianao fa narahany hetsika le izy nasiany action dia hoe inona zany le zavatra nataony natolony ny ainy amin'izany atsika sady zany ve ka hoy aminao hoe tena tianao Jesosy. Raha tena tianao Jesosy inona no avalinao aminy hoy aminao amin'ny tendrandroany ty hoe teneny Jesosy hoe tiako koa ianao Jesosy. Afaka hiteny zany amin'ny vavanao ve ianao androany hoe tiako koa ianao Jesosy. Atao fombafomafy voninahitr'Andriamanitra tiako koa ianao Jesosy. Halleluja! Ny rahan'i Jesosy dia efa nalatsa no famonjenantsika. Tsarovy tsara fa tsy tahaka ny raha rehetra ny rahan'i Jesosy raha latsaka. Raha latsaka amin'ny tany ny raha na hoe fanandara ianao dia latsaka tamin'ny tany tonga dia maina eo ny eo. Fa ny rahan'i Jesosy efa 2 arivo taona lasa izay mbola lena afaka nadio anao. Afaka ny anafaka anao, afaka ny amonjy anao, ary afaka takinao amin'ny fotoana rehetra ilaivanao anazy. Zany rahan'i Jesosy zany. Misy vehivavy anankiray any ampitan-dranomasina any efa narary nandritra amin'ny 7 taona. Dia tamin'ny herinandro teo tena efa narary be izy dia miteny tamin'ny zokinay tany hoe tena andao ozy izy aho etony amin'ny dokotera mba sao dia mba misy zavatra kely anenan'ny fanaitainako. Dia rehefa tonga tany amin'ny dokotera dia ozy le satria efa mandeha any amin'ny dokotera foana dia ozy le dokotera hoe anao taratasy ozy izy zay dokotera dia manaiky ianao raha ohatra ianao ka manaiky dia atao tanazy. Le tanazy zany mena fanafody ianao dia mereraka dia avy eo ianao maty.
dia ozy ny teny zokonay tamin'ilay dokotera tsy manana anjara akitika ny ain'olona ianao fa mbola andao hotakinay ny rahan Jesosy dia ozy izy teo ampovoan'ny hôpitaly hoe Jesosy manana anjarany amin'ny raha izay nalatsaka ao teo ambony azy fijaliana ity vehivavy ity ka hoy a Jesosy hoe aidinao anatin'ny rahanao tampotampoka teo nataon'ny dokotera ny fizahana zany hoe nentina ny-tsaboana indray izy inona hoy ianao le aretina efa tsy nahitana fanafahana nandritry ny 7 taona noho n'le rahan Jesosy ny takina hita le soritra aretina teo aminazy ary afaka tsaboana tsara hoy aminao inona zavatra miseho amin'ny fiainanao tokony ho faly ianao tokony ho ravy ianao satria efa nalatsan'ny rany efa vitan'ny action rehetra amin'zenanao halleloia ndao tsika ity tanana mafy fanomezantsika voninahitra an Jesosy ary ahorakora mpifaliana izany andao tsika araka hideran'ny tompo ao anatin'ity ira ity ndao ary faly ny fona Jesosy Vali,
Urakoraka mafy Jesosy. Halleluja. Tena be fity ilay Andriamanitra setim-potsika sady izany ve? Halleluja. Andonge tsika araka mamaky tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaune. Jaune toko 5:10 dia ny 9:17 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ndo mba iarahantsika mamafy ho voninahitran'Andriamanitra. Fa tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia nanolotra ny ainy hamonjy ny sakaizana. Halleluja. Tiany Jesosy ianao, natolo ny aina. Nisy olona efa nanolotra ny ainy ho anao ve? Mbola tsisy? Hoy aminao Jesosy efa nanolotra ny ainy ho anao. Tianao izy. Raha tena tiany ianao dia teneno ihany koa izy hoe tiako ianao Jesosy. Ndo mbola hiaraka iteran'i Jesosy sika ao anatin'ity hira ity ndao ary. Se so manana nawe 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 Fale for manana now, fale for tantana now. Do some sort of sound. Fale for manana now, fale for tuana now. Do some sort of sound. Se so manana nawe se so manana nawe se so manana nawe se so manana nawe manana nawe se so manana nawe Fale for manana now, fale for tantana now. Do some sort of sound. Yeah, fale for tuana now, fale for tantana now. Do some sort of sound. Yeah, yeah. Sanda train and I run away. Fale for manana now, fale for tantana now. Do some sort of sound. Fale for tuana now, fale for tantana now. Do some sort of sound. Tiana ilo chino Jesosy. Tiana kuzai hamni funare. Tumbo. Jesosy, fa non fa suava non ma tu sa wa. Eba, essa. Yayan. Dureka mama, atese. Dureka mama, atese. Dureka mama, atese. Dureka mama. Singe, atera, Jesu, atera, Jesu, atera. Hallelujah, 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 hallelujah. Loué, Susi, loué, Susi, loué. Atera. Sing esa. Fale for manana now, fale for tantana now. Do some sort of sound. Fale for manana now.
sesosio fala mananao falao montatananao hoe toza mizoretsa hoe soranay anao re tompo hoe ravorabanya hoe ravorabanya hoe dia tanana mafy ho any jesosy halleloia jesosy a tena faly be zay satria navotanao jesosy a ambaranay androany fa tena feno ny fitiavanay anao satria tena mamy loatra le fanavotana natolotra ao anay ony tenao any amin'ny kortianina hoe ireto telo reto no mitoetra ny finoana ny fanantenana fa ny fitiavana no lehibe indrindra am'ireo zany jesosy no nanoloranao aniainao ka nanaiky anao ho faty ho anay mankasitraka anao zay jesosy io hanandratra anao izahay dia hideranao hamme voninahitra anao satria lehibe loatra ny fitiavana nomenao anay mankasitraka tompo halleloia sotra anao zay fanamasina asandratray ianao halleloia sotra tompo mankasitraka noho ny amin'ny fitiavanao feno ny fitiavako anao jesosy feno ny fitiavako anao jesosy tena feno ny fitiavana ianao jesosy feno ny fitiavako anao jesosy ny foko sy ny saiko ny fanahiko dia etiko anandratana anao ny foko sy ny saiko ny fanahiko rehetra etiko niderana ka ny foko sy ny saiko ny foko sy ny saiko ny fanahiko rehetra etiko niderana misandrata ianao jesosy amen misandrata ianao jesosy tiako tena tikiana misandrata ianao sotra anao zay jesosy misandrata ianao jesosy tiako tena tikiana mankasitraka anao zay jesosy anandratra anao lay olona navotanao lay olona nomenao fitiavana anandratra anao feno ny fitiavako anao jesosy tononay foana ny anaranao jesosy satria anao nandotra ny ainao anay amen feno ny fitiavako anao jesosy ny foko ny saiko ny fanahiko hoentiko hiderananao foko sy ny saiko ny fanahiko rehetra etiko sotra tompo niderana ny foko ny saiko ny fanahiko foko sy ny saiko ny fanahiko rehetra etiko niderana asandatra ny tananay dia anandratra anao zay misandrata ianao misandrata ianao jesosy tiako tena tikiana misandrata ianao jesosy misandrata ianao misandrata ianao jesosy tiako tena tikiana misandrata ianao jesosy misandrata ianao misandrata ianao
misandraga makasitraka anao zay Jesosy saotra noho ny amin'ny fanavotana izay nataonao hanandratra anao foana izay saotra raha samiara makantoerana isika rehetra tompoko miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy miarabanareo izay ny atokantrano ihany koa manaraka izao fotoam-pivavahana izao amin'ny alalany fahitalavitra na YouTube na Facebook mino aho fa izay ataon'Andriamanitra eto androany dia ho ataony aminareo any atokantrano anokana fotoana anaovana vavaka isika amin'izao fotoana izao ka raha netana anareo aho anao izao vavaka izao dia tiako ianareo tena anao vavaka amin'ny fonareo rehetra mihitsy mba ahafahan'Andriamanitra miaino anareo ary ahafahany mandray tanana anareo fa ny akamaroan'ny olona mantsy rehefa lasa ny andro lasa ny volana lasa ny taona dia saritsary-pivavahana no ataony endrika ivelany fotsiny ny vavaka izay ataony tsy afaka mitratsetra amin'ny fiainan'ny olona tak'izany Andriamanitra fa ianao raha manao vavaka dia ataovy tena hoe vokatra ny fonao tena mitady an'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra ianao ho vakitsika ny Baiboly Korintiana voalohany toko 10 manomboka amin'ny 9 voalohany ka hatramin'ny 9 faharoa ambin'ny folo fa tsy tiako tsy ho fantatrareo rahalahy fa ny razantsika rehetra dia tamban'ny rahona ary izy rehetra namaky ny ranomasina ary izy rehetra dia natao batisa ho amin'ny sesy tao amin'ny rahona sy ny ranomasina ary izy rehetra nihinana ny fihinam-panahy iray ihany ary izy rehetra ny sotro ny fisotro-panahy iray ihany fa sotro tamin'ny vatolampy fanahy izay nanaraka azy izy ary Kristy izany vatolampy izany nefa andiny fadimy nefa ny akabiazan'le olona dia tsy sitrak'Andriamanitra fa ny aringana tany anefitra tena mampieritreritra be mihitsy ho teny io averiko vakina manompo amin'ny 9 voalohany fa tsy tiako tsy fantatrareo rahalahy izany hoe mila fantatrareo ny zava-nisy tany aloha tany mba hoanatra ho antsika fiangonana taranaka aty aoriana fa ny razantsika rehetra dia tambany rahona izy rehetra zany tao ambany rahona ary izy rehetra namaky ny ranomasina izy rehetra zany namaky ny ranomasina ary izy rehetra dia natao batisa ho amin'ny sesy tao amin'ny rahona sy ny ranomasina ary izy rehetra nihinana ny fihinam-panahy iray ihany izy rehetra io nihinana ny fihinam-panahy iray ihany ary izy rehetra ny sotro ny fisotro-panahy iray ihany fa ny sotro tamin'ny vatolampy izay fanahy izay nanaraka azy izy ary Kristy izany vatolampy izany andiny fadimy nefa ny akabiazany dia tsy sitrak'Andriamanitra fa ny aringana tany anefitra sanatria veriavana tatak'izany ihany koa no fijerin'Andriamanitra antsika tonga eto ny mpanompon'Andriamanitra miandraikitra anareo tsy iza fa zao ihany ny afatra izay entiko eto tsy ho afatra ho an-dranonato na afatra ho an-dranonato fa afatra natao ho antsika rehetra ny vavaka izay ataoko dia tsy ho an'ny olona tokana na ho an'ny olona roa sy telo sy efatra fa vavaka natao ho antsika rehetra hatrety amin'ny groupe de loansa ka hatrany aminareo eny atoerana dia sanatria ve ny fijerin'Andriamanitra ny akabiazantsika tsy akasitran'Andriamanitra misy antony ao maninona no tsy akasitran'Andriamanitra ho lazaiko rehefa avy eo andiny fahenina ary zany zavatra izany dia tonga anatra ho antsika mba tsy ho mpila zava-dratsy isika toy ny ilany reny ary eo ka tsy mpanompo sampy ianareo tahaka ny sasany tamin'ny reny araka ny voasoratra hoe ny olona nipetraka hienana sy ny sotro dia nitsanga ny lalao ary eo ka tsy hijangajanga isika tahaka ny sasany tamin'ny reny ka telo arivo amin'ny 2 alina no naringany indray andro ary eo ka tsy hakafanahy ny tompo isika tahaka nakan'ny sasany tamin'ny reny fanahy azy ka maty mena rana ireny
aroka tsy monimonina ianareo tahaka ny sasany tamin'ny reny zay matin'ny mpandringana ary zany dia nanjo azy mba hoanatra sady voasoratra zany ho fananarana antsika zay niara farany zao tontolo zao 12 koa zay manao azy fa efa mijoro tsara aoka izy hitandrina fandrao lafo ny tian'Andriamanitra ambara zany amin'ny androany ity dia izao ho antsika zay efa nanolotena ho an' Jesosy nanolotra fiainantsika ho an' Jesosy dia aza manoty intsony ianao sa tsy marina zany tsika zay efa natao batisany rano nasika tao anaty rano ary nalefina tao anaty rano ny fahotantsika dia navoaka n'Andriamanitra vao anaty rano ho amin'ny fiainana vaovao sika ho amin'ny fiainana vaovao dia ho ny baiboly hoe aza manota intsony amen na androany zany dia hivavaka tsika rehetra ho antsika zay matsapa fa saritsary mpivavahana no ataonao hatramin'izay ka hatramin'ny androany dia andeontsika hanao vavaka fifolana sy fibebana amin'Andriamanitra ary iaraka leo bava hoe tompo atolotra anao momba rehetra fa za tsy hanota intsony za tsy hanota intsony tsy verina amin'ilay fiainako ratsy dia olo intsony fa tena nompanao amin'ny foky rehetra aho amen ny olona tahaka izany no avelan'Andriamanitra eloka ho raisin'Andriamanitra tanana ny fiainana ary anomanan'Andriamanitra programa tsara izy engany eka amin'ity volana ity sy amin'ny volana ambony iny ho tanteraka amin'izay manao maina mafy be faharoa aoka tsy jery olona isika sanatria ka mahita ny namanao ianao misary adala mananao foana dia iny no akivy anao ao anatin'ny fiangonana anankiray nge tsy aro tanteraka daholo nge ny olonao asa mieritreritra aloha tanteraka daholo ny olonao mihira izy miteka izy miorakoraka izy fa tsy aro tanteraka ny olonao rehetra ao araka io tantara no tantarain'ny Paoly apôstôly ity ny akabiazana ozy izy dia tsy sitrak'Andriamanitra ka dia naringana tany anefitra na dia reto groupe de orange reto ary tsy reo no ataonao fitaratra efa mampahery azy ireo efa mananatra azy ireo rasiko atao ka manikapoka ny tsirairay avy amin'izy ireo nikapohako hoe mivaha amboariny toetra amboariny fitondratena dia nikapoko nasesika fa dia olona lehibe ireo malalana tokony ataony dia tsy ireo nijerentsika fa ianao aoka androso ho tanteraka amin'ny fanompona an'Andriamanitra amin'ny fanarana an'Andriamanitra sa tsy zany ve sa tsy zany ve hivavaka tsika rehetra zany amin'izao fotoana zao mantsy le izy andray fanasany tompo tsika rehefa aveo dia zay rehetra mandray fanasany tompo mihinana mofo sy misotro kapoaka rehefa aveo dia mitsorako teny anambarako teny fa tsy andalo eo amin'ny fiainany fotsiny tia novembre ity fa Andriamanitra hitondra azy amin'ny fiaina miracle tahaka izany ihany koa amin'ny volana desambra amena mafy be ka ho fanomanantsika zany rehetra izany dia hivavaka isika tena no fifonana ny amin'ny tsy mety nataontsika tena hijoro ho an'Andriamanitra mba ho araka an'Andriamanitra ny fiainantsika rehetra tonga eto na ianareo na izahay ety anoloana andeontsika hanao hira anankiray etsika miakohoka amin'Andriamanitra dia eo mpipetrana ihany nanao vavaka arak'izay nanentanako zay sika rehetra tompoko akopy masinao ao anatin'ny hira iarantsika manao Tompoaka sy wishari ni funa harutsaya mengai ni fana ni fanai masina tunitani pate costa tumpuomi dinufan ni fianana tompoaka sy midray ny fona
tokoa atsika rehetra tonga eto tsy sarotsary mpivavahana no ataonao fa tena vavaka mifandray amin'Andriamanitra ary zay rehetra matsaro tena fa nanota tamin'Andriamanitra izy dia mila miaika fahotanao ianao mila bebaka fa Andriamanitra matoky sy marina ary mamela heloka ho andreo olona zay miaika fatsony ary mivavaha ianao dia aza mijery olona fa ararote devoly ny olona hitanao io ampiemotranao na mpiverin-dalana anao fa itsika dia mila mandroso ho an' Jesosy ary mijoro tsy hanota mihitsy tsy hanota intsony mitovy ireo fahasoavana nomenan'ireo zanak'Israely nefa ny akabiazany hoy ny baiboly narigana tany anefitra satria sitrak'Andriamanitra ny fiainana sanatriany tsy ho zany isika toka eto zay matoka amin'ny taonantsika rehetra hoe ataovy ny vavaka fifonana amin'ity androandroany ity aroka hijery an' Jesosy fototra famela-keloka isika rehetra tsy mijery olona fa mijery an' Jesosy misy famakin'Andriamanitra eto androany mitaonantsika fanahy masina hiverina amin'Andriamanitra mba hifo ny fanantsika tsy atory intsony takateo aloha na ho faty takateo aloha rahantsika manao la ira hoe nandao anao ela aho raiky ho akipy masinao ataovy amin'ny folo rehetra iako zany ira izany tsy fombafomba fa tena izy voaka avy ao am-bavanao avy ao amponao nandao anao ela aho raiky ho andiny ny voalohany ihany Fifadian-kanina
vavaka ho anareo ao. Andriamanitra ray eo manao vavaka ny mpanomponao ho an'izao fiangonana rehetra tonga eto izao. Mandroso eo mibanga ao mifona ho azy ireo mba ho avelanao eloko izy ireo no reo ota izay nataony teo aloha, no reo zavatra tsy araka sitraponao izay nampiariny teo amin'ny fiainany ihany koa teo aloha. No ny amin'i Jesosy Kristy zanakao maty teo ambony azy fijaliana nandatsa-dra ny rehetra aminay avelao eloka ary akasitrao ka androany ho fahasoavanay ray daholo no raisinay tsiraray avy tonga eto. Misaotra Andriamanitra omena voninahitra inao ny marary tonga eto androany hositranina amin'ny anaran'i Jesosy. Ny manana olana tonga eto androany hovojena ho afaka amin'ny olana. Ary eo manana projet kasina fiainana Andriamanitra tanteraka izany amin'ity volana ity, amin'ny volana ambony iny. Tsisy tsy anao atao Andriamanitra. Misaotra ray malala. Alleluia. Amen. Dia andeontsika iroso amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo mangataka an'ireto namandreto androso avy hatrany ety anoloana. Ifampitatana izay rehetra ety anoloana ety fa izay ireo zany no voatendrin'ny tompo hitondra ny mofo sy ny kapoaka misy ny divay eny an-tananareo. Toy ny solontenan'i Jesosy izahay anatanteraka an'izany dia mivavah ho anay ianareo, manaova fifonana ho anay rehetra ty ianareo. Marina fa manao kantsy fotsy izy ireo, tsy hoe anjela akory izy ireo na hoe olona tanteraka fa maha-olombelona ny olombelona dia samana fiainana. Fa ny fifonana ataonareo kosa dia akasika anay rehetra ka raha izaran'ny fandraisana eny aminareo zahay dia raisy hoe mizara fahasoavana ho anareo. Atsakanao ity ny tanana dia mitodika ety zany ianareo tompoko. Samy mivavaka ho anay ianareo rehetra. Amin'izao fotoana izao Andriamanitra dia mijoro ety anoloana izahay, olonao voatendrinao izara ny mofo sy ny divay ho amin'ity fiangonana ity. Amin'ny anaran'i Jesosy maneho famindrabo lehibe aminay ianao satria ny vavaka ataonay rehetra dia ho akasitranao ary isy impact amin'ny fiainanay. Ka olona mana fahasoavana izay rehetra rehetrareto raha anomeny mofo izara mofo, anomeny divay izara divay dia andray zavatsoa avy any aminao ny fiangonanao Andriamanitra. Misaotra ray eo afafaka ondran'i Jesosy amin'ity androandroany ity. Amen. Dia epipetrana ihany sika no hozarana amintsika ny mofo sy ny divay dia tazomena tanana aloha dia miandro toromarika ianareo vao mihinana ny mofo sy misotro kapoaka. Ao anatin'izany andeontsika rehetra mbola niaraka anao hira anankiray miaraka amin'ireto mpitarika veterany ireto.
fiaizao ny famonjena ilay mpanjaka ny voninahitra nantony vidiny hoa miositra tao Kalvary tohitako ianao voafatsy mahamora mizarana ilay mofo sy divay dia tsy natsangako ianareo fa aloha mipetraka ihany zany anao zay voalefona nosatroatsy nororanako natao tsinotsinona maty hoay tao Kalvary Iniranao iny Jesosy iniranao iny lay niaretanao ilay azo fijaliny de mavitaminao fa ianao ireria ianao iar no navitiza diakabokalo fanasisananao nirana latsakao Jesosy ianao latsakalo famelana eloka ianao lay vato izay no lavin'olona rehefa tonga feso zanako nadriamanitra iniranao iny lay niaretanao ilay azo fijaliny de mavitaminao fa ianao ireria ianao iar no navitiza nasitratanao zay Jesosy iniranao iny lay niaretanao ilay azo fijaliny le mavitaminao fa ianao ireria ianao iar no navitiza fa ianao irery ianao ireria ianao iar no navitiza atsakany tanana ho anareo zay tsy mbola nazo ilay mofo na lay divay mbola maromaro atsakany anirina deo mbola nohira anankiray any isika tompoko atsakany tanana mba tsosaina le mikarakara tsy manisa eloka nametanisa ireo tsinitro fa mijery ny ao ampo toy izany ianao ay toy izany ianao tsy manisa tsy manisa eloka atsakany any tanana zay mbola tsy nazo mitanisa ireo tsinitro fa mijery ny ao ampo toy izany ianao
ina tsy mitanana fa majazaina fatinao loatra zay Jesosy amen anyarinandrindra mbola misy nazo a rehefa namoriny mpianatra Jesosy dia nandray mofo izy dia nisaotra n'Andriamanitra rainy dia avy eo hoy izy ano ity ny tenako zao no ataovy fahatsiarovanahy nao vina ianareo minina ity mofo itony dia manambara ny amin'ny fahafatesako ny tanjona lehibe tian'Andriamanitra atongavana zany a raha mandray fanasan-tompo isika mba hatoka antsika tsy hanadino an'ilay fahafatesan'i Jesosy a teo ambony ny azo fijaliana iny fahafatesan'i Jesosy iny mantsy iny ny fotony fandresena lehibe ho antsika amin'ny lafin-javatra rehetra na dia mandalo loatra faran'izay mafy aranao rehefa aorinao amin'i Jesosy sy ny fahafatesany ny finoanao dia tsy maintsy voaka mpandresy ianao Andriamanitra ety tanany mpanomponao atanany rehetra ny mofo izay tenanao izao no ataonay ho fahatsiarovana sy ny fahafatesanao teo ambony azo fijaliana fahasoavana lehibe ho anay zany ka amin'ity volana ity sy amin'ny volana ambony io ny fiangonana rehetra mihitsy no ho avoakanao mpandresy amin'ny anaran'i Jesosy amen ano ny mofo eny an-tananao dia araka izany ankoa nandray ny kapoaka Jesosy dia nisaotra n'Andriamanitra rainy izy dia hoy izy tamin'ireo mpianatra sotroinareo ity fa ity no rako izay ho alatsaka ho famonjena n'ity zao tontolo zao ity zay rehetra misotro ny rano Jesosy tokoa dia azo antoka fa hovonjen'Andriamanitra ny fanahiny ary hovonjen'Andriamanitra amin'ny lafin-javatra rehetra izy ary anisany ho asokadin'Andriamanitra amintsika amin'ity volana ity sy amin'ny volana ambony hovonjena ho afaka amin'ny olana ianao ary ho asehon'Andriamanitra miariary fa misy zavatra tsy ampozinao zavatra magaga hitondran'Andriamanitra anao zay rehetra mino dia angatako mba anao amaina mafy be misaotra tompo ety tanany mpanomponao ny divay izay ranao Jesosy ka dia hosotroina izy zany na izy zany izy misotra an'izao ranao zao dia ho ara-baky teny tokoa ho tsy jovinao manokana izy amin'ity volana ity amin'ny volana ho avy iny ho souvenir tsara mihitsy zay fiainanay atoato misaotra Jesosy amen sotroy ny rano Jesosy Andriamanitra vita ny
fandraisana ny fanasan'ny tompo teo indro anao no Andriamanitra miasa tokoa eo amin'ny fiainana rehetra efa namela heloka anay rehetrarehetra ianao efa nanadio anay tamin'ny alalan'ny ranao ianao Jesosy eo ary efa nanangana anay olonao mendrika ny vonjena sy mendrika ny avotana amin'izao volana novembre sy volana desambra ho avy izao sotra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana vavaka amen samy makatoerantsika rehetra dia hoahorina ny vera ao anaty izantsika dia andao mbola anao hira anankiray tompoko terany tompotsika Sosireri numa mizeri rifitarainaku eu ambuli asfizalina nanafakaizi mirana latsani nianidu natuluni nietakurasani maciaru vavaka mirana latsani nianidu natuluni nietakurasani maciaru vavaka Nifafatesan Jesosy tuku nanafaka ni utaku nidiakapu katamini tuku sijana niaretiku ataovy ampinoza nifafatesan Jesosy Nifafatesan Jesosy tuku nanafaka ni utaku diakapoka tamin'ny fanasitranana ho anao diakapu katamini tuku sijana niaretiku ao vakaran Jesosy tananao Natuluni, ienda kulasani, majaru wafaka. Irana lazani, ianidu. Natuluni, ienda kulasani, majaru wafaka. Sukachapa peluna Jesosy Reofava luna dusichapa manesi Jesosy Nifasanaza nisukachapa peluna Jesosy Reofava luna dusichapa manesi Jesosy Irana lazani
Manjary makatoerany fotsika rehetra dia andaontsika natanteraka ny fanomezana fanatitra ny ampafolokarena ny rakitra izay fafanaontsika hatramin'izay dia androany no mamerina ilay valopony zao raina tamin'ny herintsika nomena anarany hoe rak dehibe tsika manohana ny asan'Andriamanitra ka dia manaova be mihitsy anareo anao hira anankiray hatrany hatrany isika hiaraka anao hira amin'reto ekepareto dia mandroso ianareo izay nitondra ny ampafolokarena mandroso ety anoloana tompoko dia tatazana ny fanatitra mazatra rehefa avy eo.
manantenane Jesosio Zainulazano nurataonawe Andriamanitra tsy manary anaye Sayano zaye Sayano zaye Kasianao itsokanao Ilay olona nokasianao mitsaokanao Ilay olona nivonjenao itsokanao Ilay olona novonjenao mitsaokanao Fa tsy izay lazainy Fa tsy izay no lazainy olona Tsy anakero anazao sy zao e Fizay lazainy teninao Izay aho e Izay aho e anao vavaka ho anareo aho amin'ny famaranana ny tenin'Andriamanitra. Vavaka izay entiko anafoanana ny olana nety ny ozina. Anisan'izany ny olana nety ny ozina mpitondra fahafatesana. Taonanareo sahady aho ny ino fa amonjanareo tokoa Andriamanitra androany. Halleluja. Dia mbola miroso amin'ny famerenana ilay rakodehibe any isika. Deo hiteka mafy Jesosy isika tompoko. Averiko indray ilay hiteny izay efa nataoko teo. Amin'ny famaranana anti-hafatra ambarako ity dia anao vavaka ho anareo aho ho fanafoanana ny olana nety ny ozina. Indrindra fa ny olana nety ny ozina mpitondra fahafatesana. Noho izany anjarantsika tsiraray avy no mamantatra ny fiainatsika hoe mbola mety misy ozina tokoa ve eo amiko amin'izao fotoana izao izay mbola mitoetra. Arinona ilay ozina mitoetra eo amiko. So sanatrika mbola misy ozina mpitondra fahafatesana eo amiko na eo aminay menakavy. Fa raha ohatra tokoa ka mbola misy ozina mitoetra amintsika, misy ozina mpitondra fahafatesana, dia tsy ho afabela amin'ny olana mihitsy ianao. Marina fampino ianao, olon'Andriamanitra ianao, mety hoe mahafana fo ho an'ny tompo ianao, fa ny ozina dia tsy maintsy anao mission eny foana izy. Hitantara aminareo zavatra anankiray nitranga tao amin'ny fiangonantsika, pino namantsika tao Pasamalo aho. Misy ramatoa anankiray zay dia marary matetika izy io. Dia isika ny marary izy dia omba vahoana fahafatesana foana. Dia isika marary izy dia mamangy azy mipino vavaka ho azy. Dia amin'ny farany sitrana ihany izy fefa mijalijaly. Dia rehefa sitrana izy dia niona tamiko. Dia zao ny teniny tamiko: Pastera, tsy fantatro izy izay antony mahatonga marary lava tahako izao, ary isika ny marary dia mba vahoana fahafatesana foana. Dia nitoy ihany ny resaka nataony tamiko teo. Dia hoy izy: zao Pastera, ny zavatra anankiray tsikantro. Reo zokoko rehetra
dia tsy nisy nahatratra ny 50 taonany fa latsaka ny 50 taona dia maty. Mba ela velona indrindra tamin'ireo zokoko dia 7 taona dia maty izy. Dia matahotra be a paster satria manitsaka ny 7 taona koa io. So sanatrika ho faty tahaka ireo zokoko ao izy. Dia rehefa nandeha teo ny resakay dia teo no nafantarako hoe reo prêt-à-porter zany dia misy ozona mpitondra fahafatesana. Ary karazana ozona teo aminy dia tsy mamela azy ireo anitsaka ny 50 taonany. Dia no azavaiko taminy ny fisian'izay ozona mpitondra fahafatesana izay sy ny karazana ozona misy amin'izy prêt-à-porter. Dia tahorina zay dia nametra tananao ny vavaka ho azy no tapako ny ozona, ndroako ny fanaratsy ary notsofoko rano izy. Dia raina ny tompo fa tahorina zay dia tsy narary intsony io ramatoa io. Manaka ankehitriny tsy narary intsony izy. Ary efa nilozany lavitra ny 50 taonany. Avy eo moa ny zanany naterany tonga dia nanaraka takizay koa. Tsy nanana problema ny amin'ny fahavelomana fa dia notain'Andriamanitra izy menakavy. Lotantarako taminareo zany tantara zany mba ahafahanareo mamantatra. So sanatrika mbola misy ozona tokoa eo aminareo na mbola misy ozona mpitondra fahafatesana. Aza mandrimandry manana retina ianao. Mety efa nitapana ny ozona fa possible tsy tapaka. Mety efa nametra tanana taminareo ao ho fanafoanana ny olana ny tiany ozona fa possible mety tsy mbola foana le izy. Fa androany kosa velominy fanantenantsika fa na inona olana nety ny ozona teo amintsika indrindra fa nety ny ozona mpitondra fahafatesana ho afaka ianao androany. Ho vovontsika rehetra androany. Ary ao ambadika ty vavaka ataoko anareo ity dia anana tantara vaovao ianareo. Zay rehetra midy ankatany teka farazay mafy be. Alleluia. Andao amaky baiboly isika atao ampanjaka 2:2 dia vakina manomboka amin'ny andininy 7:20. Toy izao voasoratra. Arompony natao amin'izany tanàna izany tamin'ny Elisa. Masina ianao indro tsara toerana ity tanàna ity tompoko. Araka izao hitanao zao saingy ratsy rano ary ny tany tsy mampavananaka. Zay zany problema tamin'ireo olona tao Jeriko. Ny tany izay nonenany zareo tao Jeriko dia tsy mampavananaka. Ary tsy resaka hoe tsy fahavanoana nanaka fotsiny no nitranga teo aminy fa hatramin'ny asa famelomantena nataony azy dia nisy tsy fahavanonana. Niopy fa tsy navanona, namboly fa tsy namokatra. 20 dia hoy Elisa hitondray lovia vaovao ao ka asio sira ao anatiny dia nety tany aminy zany. Ary nivoaka nakany amin'ilay ny andohan'ny rano izy tena nipisira taoka nanao hoe zao ny lazainy Jehova efa natsara ity rano ity ao tsy isy fahafatesana na tsy fahavaloany nanan-kintsony iseho eto. 20 ka dia tsara ny rano mandaka androany araka ny teny nataon'ny Elisa. Dao hiteka ho antompo isika rehetra. Araka io teny no vakina io nisy ozona mpitondra fahafatesana tao amin'ny tanàna Jeriko. Ny fisehoan'ilay ozona dia ilay voalaza teo hoe tsy mahavananaka ny vehivavy tao an-tanàna. Zany hoe tsy mety mipetraka ao akibon'ny vehivavy ny zaza. Na dia fa nisy mpitsabo mahay azy
dia tsy nety hipetraka tao kibon'ny vehivavy ny zaza. Ary raha misy nananjanaka ny toe-jaza ihany fa saingy maty tao kibon'ny zaza. Ary raha nisy ohatra teraka dia maty tompiterana ny zaza. Ary raha nisy notezaina tamin'ireo zaza nateraka ireo dia vitsy no natratrany zana teo fatanorana fa maty tao anatin'ny fahazazana ny zaza. Zany zany ny zava-nisy tao Jeriko. Ankoatran'izany, ny asa fameloma-tena nataon'ny olona tao dia niara fahafatesana ihany koa. Namboly fa tsy namokatra mihitsy. Niompy fa tsy navalona ihany koa. Fa isaorany Andriamanitra fa ndray andro tonga tao amin'io tanàna io Elisa lelan'Andriamanitra. Tena natona ny Elisa reto olona tao an-tanàna ny taraina tompoko. Hitanao fa tsara be mihitsy ao tanàna zao. Tanàna mateolona, tanàna mafinaritra, fa saingy fatsapana azy ratsy rano. Ary ny rano eto aminay tsy mampavananaka. Amataona maro no niainanay tamin'izany olana lehibe zay niatra taminay zany. Dia hoy Elisa, zao ary ny teniko aminareo, hitondray vilia vaovao aho, asio sira ao anatin'ilay vilia, dia andeonareo hiaraka amiko ho any amin'ilay ny andohan'ny rano. Dia rehefa tonga tany Elisa niaraka tamin'ireo vahoaka, dia voalaza eo amin'ny 120 fa nalain'ny Elisa ilay vilia vaovao misy sira, natsipo tao anatin'ilay rano, dia namototra teny izy. Dia zao ny teny nataon'ny Elisa hoe, efa natsara ity rano ity ao, tsy isy fahafatesana na tsy fahavanonona anakitsony iseho eto. Namototra teny Elisa hoe tsy isy tsy fahavanonona anaka na fahafatesana iseho intsony eto amin'ity tanàna ity. Dia teny ao ihany dia foana ilay olana nety niozona mpitondra fahafatesana. Dia eo amin'ny 220 dia ho ny Baiboly hoe nanomboka teo ihany koa dia tsara ny rano mandrika ankehitriny. Zany hoe teny ao ihany dia nisy fiainana vaovao ny ainan'ny olona tao Jeriko. Riavana malala, androany ihany koa tonga eto aho mitondra zao tenin'Andriamanitra zao aminareo. Dia ina no ataoko? Maro aminareo no manana olana satria misy ozona mbola mitoetra eo aminareo, na misy ozona mpitondra fahafatesana eo aminareo. No zany anao vavaka ho anareo aho, ho fanafanako zany ozona zany olana nety ny ozona zany ho foanako amin'ny anaran'i Jesosy zany olana nety ny ozona zany dia mino ianareo fa tahaka nomban'Andriamanitra ny Elisa nombany ahy amin'ity androandroany ity. Ho vovontsy daholo ianareo rehetra, ho afitra daholo ianareo rehetra, ary amin'ny anaran'i Jesosy androany dia androany any dia ho tsapana ny fahatanteran'izany. Amen. Ary amin'ny anaran'i Jesosy ihany koa dia ho fiainana vaovao ane ny fiainantsika rehetra. Andambola hiteka mahafon'Andriamanitra ihany isika tompoko. Jesosy, Jesosy, tianay, mombanay, mandrakizay, sa tsy zany ve? Sa tsy zany ve? Alleluia. Dia zao no fampahiresana omeko anareo. Ianareo manoloana ny olana misy efa amam-bola maro na hoe amataona maro. Amin'ny olon'Andriamanitra antsika aza mba mitanondrika zany ianao na kivikivy zany ianao. Io Andriamanitra io dia Andriamanitra tena tiantsika rehetra, ary Andriamanitra efa nanomana famonjena ho antsika izy. Dao mbola hiteka ho an'Andriamanitra ihany isika rehetra. Manoloana ny olana misy ihany koa aza kivikivy zany ianao, na miraviravy tanana na mamoy fo, fa raha tena manana an Jesosy ianao, zany hoe Jesosy ao anatinao, dia mendrika ny vonjeny ianao.
medika no avotana ianao ho tanteraka amin'izay manao mainny zany eno tsara ke ity voalaza amin'ny baiboly salamo fahenina mifapolo andiny voalohany sy ny faharoa ary ny fahatelo hoe vakina amin'ny anaran'i Jesosy ilay teny salamo fahenina mifapolo Andriamanitra no aro sy hery ho antsika mpamonjy moraso indrindra amin'ny fahoriana izy dia olo mpanao salamo koa izany no tsy atahorantsika na dia ho levina aza ny tany na mifindra ho ao anatin'ny ranomasina aza ny tendrombohitra na mirondroana sy misamboaravoara aza ny onjana ka miororo ny tendrombohitra no misafokany araka ny voalaza mpanao salamo eto dia izao na dia misy olana faran'izay mafindrindra azy eto ambony tany hitany masony reny sofiny efa vontom-pinoana izy fa aminy aro sy hery ho azy Andriamanitra aminy mpamonjy moraso indrindra amin'ny fahorian'Andriamanitra ka nirika ihany koa aoko vontom-pinoana tahaka izany isika zay tenin'ny olona zay vavan'ny olona fa itsika manana finoana manana fatokina fa raha tena olon'Andriamanitra ianao ho iao raha tena manana Jesosy ianao ho iao dia arabaky teny aro sy hery ho antsika lay Andriamanitra narilalitra sy ny tany tsy amela antsika ho rery zany izy tsy amelana ho rery zany izy ary azo antoka fa amonjy antsika manoloana ny fahoriana misy eo amin'ny fiainantsika izy dia ho indray Jesosy ao amin'ny Maty 9:20 ho Jesosy makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana fa izao no hanome anareo fitsarana makanesa ty amiko ianareo rehetra izay manana olana mandalo fahoriana mandalo fahasarotana fa hovonjeko ho afaka amin'izany olana mitonona aminareo zany ianareo ry havanao tsy fantatra aloha ny mombanao tonga eto androany ianao ve efa tena tafaverina amin'Andriamanitra ary efa ao amin'Andriamanitra tokoa ve ianao tonga eto io ianao ve efa tena mifamatitra amin'i Jesosy tena efa miray amin'i Jesosy ianao tonga eto io aoka fantatsika rehetra fa raha ohatra ka mbola mitoetra ho lavitra an'Andriamanitra isika dia hiady rery ianao ary Andriamanitra tsy afaka hanao na inona inona ny fiainanao fa mila miverina amin'Andriamanitra ray isika mila mifamatotra amin'i Jesosy isika mazava moa ny teny nataon'i Jesosy ato amin'ny bokin'i Jaona ato 5:12 dia zao mihitsy ny tena aloky ny vavany Jaona 5:12 dia voalazany hoe raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona tsy mety amintsika olon'Andriamanitra ny misaraka amin'i Jesosy eno ke ty fanoarana nataon'i Jesosy ity dia mandeha nisy tovolahy anankiray fa rahalany rainy izy io dia nieritreritra io tovolahy io hoe efa lehilahy lehibe efa olona lehibe mahafantatra ny tokony ataony mahafantatra ny tokony hitondrany fiainana dia nanatona ny rainy izy kiako eo omeo any anjara lovako avy alao aho andeha hitondra ny fiainako any amin'izay hitiavako azy tsy nanaiky an'izany ny rainy tamin'ny voalohany fa ny sisika izy dia farany atao very zay tenao atao ny rainy dia lasa izy na dia tany izy inona ny zava-doza nitsaka taminy lany ilay iarenany zay nalainy tao amin'ny rainy ary ny fiafarany dia nahantra be ny sakafinan-kosoa no nohaniny tamin'izany fotoana izany dia ndray andro tonga saina izy hatramin'ny ovinao no iaina amin'izao fiainana iainako ankehitriny izao ao an-trano raiky ozy izy fantatra fa misy mpiasa be dehibe ao miadana zareo ao sambatra zareo ao
dia maninona raha ohatra ka hiverina ho any amin'ny raiko. Tena napakevitra izy fa hiverina any amin'ny rainy. Dia zao no tao an-tsainy. Raha mandray ihany raiko, mandray aho zanany tahaka teo aloha, dia misaotra an'Andriamanitra fa tafita aho. Fa raha mandahany raiko, tsy mila ho zanany intsony, dia hiangavy amin'ny raiko aho hoe atao visan'ny mpanomponao aho. Satria na ny mpanompony rainy azy dia tsapany hoe miadana kokoa raha hoarina aminy. Dia niverina izy. Dia rehefa niverina izy dia hono ny rainy. Rehefa tazany lavidavitra ilay zanany, dia natsony daholo ny olona rehetra tao an-tanàna, avy anareo ity, iny ilay zanako lafaralahy. Omeo akanjo vaovao izy, asoperatra ny tanany, ary andaontsika amono zanako bofa anao fety, fa ty zanako ity efa maty nefa velona indray, efa very nefa hita indray. Ina moa tiako ambara amin'ilay izy. Isika zany raha ohatra ka mitoetra ho lavitra an'Andriamanitra, dia hiady rery ianao, ho ratsy vehifary ianao. Fa ny fiainana miverina amina fa ny fiainana verina amin'Andriamanitra ray, hoe ho atan'Andriamanitra ray, zay ihany no mahasambatra antsika mandritra fahavelomana eto ambony ty tany ety. Aza mieritreritra ny tenanao ho mavita tena ianao. Aza mieritreritra ny tenanao ho maniteza tena ianao. Aza mieritreritra ny tenanao ho manatsaina sy may zavatra ianao. Tsia fa ianao miverina amin'ny ray ihany no mahatonga anao tafita amin'ny sarotra indrindra. Fa nampizay ianao mifamatotra amin'ny Jesosy ihany no fototra mahatonga anao ho tavavoaka amin'ny sarotra rehetra. Ka hoy aho hoe miverena amin'Andriamanitra ray ianao. Miverena amin'Andriamanitra ray ianao ary oka hifamatotra amin'ny Jesosy Kristy. Hifarana zao ny taona. Roa volana sisa dia farana ny taona. Ty ny volana novembre dia afaka ray volana desambra. Ny rariko tsika rehetra tonga eto amin'ity volana ity dia ho avan'Andriamanitra. Hivavako anareo aho mba tena ho araka izany mihitsy ny fiainanareo. Raha mino anareo fa mpanompon'Andriamanitra ny tenanay, dia hoy aho hoe tokava aminareo araka izay noanareo azy. Hoe amin'ny alalan'ny vavaka ataoko ho vonjeny ianareo, ho avotana ianareo. Amen. Amen. Tao mbola hiteka mafatompo ihany isika. Tao anatin'ny olana faran'izay mafy be ny mponina tao Samaria. Efa niezaka nanao izay azo atao zareo fa tsy nahavoavan'ny olana. Fa rehefa tonga tao Elisy, dia tamin'ny alalan'ny Elisy ilay alalan'Andriamanitra no namonjen'Andriamanitra sy ny nanavotan'Andriamanitra azy ireo. Androany ihany koa engane ka amin'ny alalako izay tonga eto miaraka aminareo, manompo an'Andriamanitra aminareo, amin'ny alalan'ny vavaka ataoko anareo, ho vonjen'Andriamanitra ianareo, ho avotan'Andriamanitra ianareo. Ny impossible rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tonga possible. Tonga possible. Amen. Amen. Nanjaka tokana ny ozina tao Jeriko. Mataona maro nanjaka tokana ny ozina tao Jeriko. Tsy nisy naresy ny ozina io, fa tamin'ny alalan'ny Elisa ilay alalan'Andriamanitra resy ny ozina. Arak'ilay ino vakiko taminareo teo ilay tantara, teny eo ihany dia foana ilay olana toerana fahafatesana tao Jeriko. Ary teny eo ihany dia nanana tantara vaovao ny mponina tao Jeriko. Amin'ny anaran'i Jesosy tahaka izany ihany koa anie no hitranga amintsika rehetra tonga eto androany. Amen. Zay mahatonga miteny hoe aza kifikivy zany ianao raha ohatra ka efa amataonany, amam-bola maro no nisian'ny olana teo amin'ny fiainanao. Aoka hitraka ianao ary manana finoana fa ny ray toazato antsika ny androandroany amin'ny anaran'i Jesosy ho vonjena sy ho avotana isika rehetra. Amen. Alleluia. Ny ozina mpitirana fahafatesana
dia arak'izany anaran'izany tena mamono mahafaty ny ain'ny olombelona, mamono mahafaty ny zavatra ataon'ny olombelona, fa ny tsy laitrany ny finoana Jesosy ny azy fijaliana, ny fampiasana ny anaran'i Jesosy ny azy fijaliana, zay ny tsy laitrany. Rehefa ahorintsika amin'izany ny finoantsika dia resy ny ozina. Voaigna indray mandeha zao tonga tao amin'ny braoko tao, madama kely anankiray, tsy haiko raha eto izy na tsy eto, vaky enim-bolana ny kibony no vaky ny randohany, bevoka zany izy io dia vaky ny randohany, dia nakao amin'ny hôpitaly izy dia nitsabona tao fa mandeha foana le rano, herinandro mahery izy nitsabona. Dia zao ny tenin'ilay dokotera taminy, sorry madama ozy izy tsy sevitra intsony fa tsy maintsy forsena esorina ao akibonao le zaza, satria efa ritra ny rano ao akibonao, le rano natao iaina le zaza efa ritra, ka raha tsy esorintsika io zaza io dia ho faty ao akibo izy, ary na ianao ary possible ho faty. Dia le vehivavy, ny zanako tsy esoriko zany ozy izy, tsy esoriko zany ny zanako. Dia no azavain'ny le dokotera teo, tsika nge tsy manala zaza fa no zava-misy dia tsy maintsy esorina ny zaza io, fa tsy avelantsika ho faty ao akibo aloha zay vao esorina, fa tsy maintsy esorina io mba tonga anao tsy ho faty, tsy esorina zany ny zanako Dia nisy dokotera efatra ny fandimby nandresy lahatra azy, satria ny eritreritra angamba le dokotera hoe tsy mahay ninino ty vehivavy ity, tsy mahatakatra zavatra lalina ty vehivavy ity, dia zay mahatonga azy mitsipaka hoe tsy esorina zany ny zanako atao akibo. Dokotera efatra ny fandimby nanatona azy, nandresy lahatra azy, dia mbola zao foana teny tsy esoriko zany ny zanako Dia tamin'ny farany dia hoy le madama kely, raha ohatra ka zany foana no resanareo amiko izy hoe hosorina zaza io dia avelao andeha hody, adalaka ianao le dokotera, adalaka ianao, ny tena loboka ny teny mafy le dokotera, ny teny mafy, alao andeha hody ao izy ka, zany dia hody, za tsy tazominareo eto zany ao izy. Dia farany moa nataony taratasy mba fany mandeha mody hoe tsy ny dokotera ny defazy mody fa izy mihitsy nangataka hody. Voanody izy tonga dia vatana tao amin'ny braoko, dia no tantarainy amiko zany zavatra ratsy nydona tamin'izany. Tamin'ny voalohany aloha raha vao nandrea le zavatra nitantarainy dia ho hoe tombona tenin'ny dokotera fa ho faty ao akibo le zaza satria efa ritra ny rano ao akibo. Fa zao kosa atao anaty saiko, matoa ty vehivavy ity nivantana tato amin'ny braoko, satria mino izy fa mpanompon'Andriamanitra, satria mino izy fa amin'ny alala vavaka ataoko dia monjy azy ho afaka amin'ny olana nety niosina mpitondra fahafatesana io Andriamanitra. Dia nampahery azy dia nametra tana taminy, dia avy eo tsofoko rano izy. Dia tena fantatro mihitsy teo ny eo ihany tonga dia foana le ozina tondra fahafatesana teo aminy, ary teo ny eo ihany tonga dia fantatro hoe notahian'Andriamanitra be ny fiainana. Dia hoy taminy rehefa fotoana Alahady reny andavanandro ka mamonjy fotoana eto am-piangonana ianao ka hitanao tokotany dia manatonay ianao ametrako tanana. Dia gaga fa tsy nanatona izy, dia nakay zary le vehivavy iny fa tsy nanatona, ary zary izy amin'izao fotoana izao no tsy hitako. Dia raina tompo, teraka somatsara izy avy eo, teraka somatsara izy avy eo. Za zao no nitrotro an'le zanany teto, nametra tanana nitsodrano an'le zanany. Inona moa tiako ambara? Manana ny heriny ny ozina mpitondra fahafatesana, fa raha sendra ny lehilahin'Andriamanitra, manana ny tanan'Andriamanitra izy, tsy maintsy milefitra. Nanana ny heriny ny ozina mpitondra fahafatesana tao Jeriko, ary amatona no nanjaka tokana tao Jeriko ry zareo. Fa rehefa tonga tao Elisa, tsy maintsy nilefitra le ozina, tsy maintsy resy le ozina, ary voatany fiainan'ny olona. Ho tahaka izany daholo ianareo rehetra androany, zay rehetra mino fa eto Jesosy, zay rehetra mino fa mpanompon'Andriamanitra ao, ho vonjena ianao, ho afana amin'ny olana ianao, ho avotana ianao,
amin'ny anara Jesosy tsandalo fotsy ity volana novembre diavintsika ity na i volana desambra io ahita vondrahitr'Andriamanitra ianao. Halleluia. Anisan'ny tenin'Andriamanitra iorenako ary ijoroko ka mahatonga anao vavaka ho anareo amin'izao famaranana ny afatra izao dia ity. Le teny nataon'i Jesosy ao amin'ny Matthieu 20:20. Ho Jesosy, na inona fehezinareo mpanompon'Andriamanitra ety ambony tany dia fehezina any an-danitra. Ary na inona vahanareo mpanompon'Andriamanitra ety ambony tany dia ho vahana any an-danitra. Dikan'io teny nataon'i Jesosy io izahay mpanompon'Andriamanitra dia efa nomeny Jesosy fahefana sy hery amahy zay tianay vahana ary matotra zay tianay ho fatorana. Ka androany amin'ny alalan'ny vavaka ataoko dia ho vahako eo an-tanan'iosina mpitondra fahafatesany ianareo. Ho ataon'Andriamanitra aminareo ane izany. Ary androany amotra teny aho ilaza fahasoavana mba ho tanteraka aminareo amin'ity volana ity na amin'ny volana ambony iny. Ho tanteraka aminareo izay manamainina izany. Faharoa, anisan'ny tenin'Andriamanitra ekeko sady resaka ho finoana ihany koa le teny nampitondrain'Andriamanitra any Isaia mpaminany. Ao amin'ny Isaia 4:7-20. Isaia 4:7-20. Io moa zany dika teny amin'ny baibolitsika eny. Ay, dika teny vaovao io. Zao voasoratra. Fa omeko lanjany ny tenin'ireo mpanompoko. Zany hoe ny mpanompon'Andriamanitra rehefa miteny dia omen'Andriamanitra lanjany. Ary ataoko tanteraka ny fikasan'ireo irako. Rehefa misy zany zavatra kasainay mpanompon'Andriamanitra ho atao dia Andriamanitra mihitsy mahatateraka azy. Dia mbola tsy iny vianareo fa izy zavatra lehibe ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanareo androany. Tsy mino vianareo zay rehetra midy ankatany hitehaka mafy be tompoko. Ankatany hitehaka mafy be izy. Fatelo sady farana. Mbola iorenako ihany ty teny ity. Kolosana 3:7-20. Hoy ny fampianaran'i Paoly. Na inona ataonareo na miteny na miasa dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo zany rehetra zany ka misaoran'Andriamanitra ray amin'ny alalana. Ho antsika fiangonana na inona ataontsika na amin'ny alalan'ny teny io ohatra kabary ianao, na amin'ny alalan'ny teny ohatra hitra birao ianao, na tsy haiko dia ampiasao mandrakariva ny anaran'i Jesosy. Raha misy zavatra ataonao ataon'ny tananao dia ampiasao ny anaran'i Jesosy. Fa ny anaran'i Jesosy dia anarana misy fahefana. Manaiky an'io anaran'io avokoa ny any an-danitra, ny ety ambony tany ary ny devoly any ambany tany. Manaiky an'io anaran'io avokoa ny rehetra. Ka raha mino an'izany anarana izany tsika ka ampiasaintsika dia ho hitanao fa amoaka no mpandresy Andriamanitra. Androany zany zao ho vahako zay fa matorana mahazo anareo noho ny afitsiko ny ozina mpitondra fahafatesana. Androany dia mototra teny ho anareo aho araka faminaniana nampitondran'i Isaia. Ary zany rehetra izany tanterako amin'ny anaran'i Jesosy. Ny filoko zany vita zay hetsika ataoko izay dia tahaka ny tahin'Andriamanitra ny mponina atao Jeriko no tahin'Andriamanitra antsika rehetra eto Androndrakely amin'ity androandroany ity. Alleluia. Matokotompo isika riavana. Matoky an'Andriamanitra isika. Ka hoy aho hoe andao hivavaka isika. Fantaro inona zany karazana ozina mbola misy aminao. Sanatria ve mbola misy ozina mpitondra fahafatesana eo aminao. Dia andao hivavaka isika. Dia taridalana ity ho anareo rehetra zay fa nanompo sampy tany aloha. Nandeha namonjy ladoany, namonjy mpanoskidy. Ho anareo zay fa notetena, ny lela,
na niandra na ntana na nkibonao manaova ny fifonana fa ireny dia natonga ozona mpitondra fahafatesana avokoa ho anareo rehetra zay fa nakeny amin'ny fasana niantso ny fanany maty tondra voninkazo isika ny fety-mony vola novembre dia niantso ny fanany maty hoe dadabe ô mba hampikely ny zavikelinao fa mandalonana ankehitriny ndresaka tamin'ny fanahy maty zany ianao tao ory vady malalako tena nilozanao moa dia miady rery amin'ny fitazany any ankizy mba jerijereo ro zanako reo efa ndresaka tamin'ny fanahy maty zany ianao raha nanao an'izany dia andao anao fifonana sy fibebahana isika tena ataovy mifonao rehetra mihitsy le fifonana sy fibebahana ary ny vavanao mihitsy aloha akoatra ny vavaka ataoko anao no manapaka le ozona mpitondra fahafatesana vokatry ny nataonao arak'ilay nambarako teo ary aveo ny vavanao oka itsodrano anao amin'ity volana ity sy amin'ny volana ambony iny fa ianao dia hovonjena ianao dia ho avotana ianao dia ho tahin'Andriamanitra amen andao ary tonga dia vavaka ipepetrahana sika rehetra tompoko tsy misy monga isika fa aty atretsika ety tsy maintsy resy le oziny ireo tsy maintsy resy le ozina mpitondra fahafatesana miankina mivavaka ataonao no amohan'Andriamanitra anao mpandresy arabaky teny ka tsy dominina aminao intsony reo ozina mpitondra fahafatesana ataovy fifonana no le fampotsapo natao fahiny no ianao le nitetena fahiny raha natsapa ihany koa fa taranaka misy ozina ny taranakao dia ataovy fifonana mety avy any amin'ny rainao na avy any amin'ny reninao io ozina io ataovy fifonana mety avy any amin'ny ray aman-dreny benao zany ozina zany ataovy fifonana ary manana finoana fa amin'ny alala vavaka ataonao ho foana ny olana nety ny ozina ho voatosika ny ozina mpitondra fahafatesana tonga dia manapaka le ozina ianao tapao amin'ny anaran'i Jesosy ampiasao ilay anaran'i Jesosy ampiasao ilay anaran'i Jesosy ampiasao ilay anaran'i Jesosy tapao le ozina mpitondra fahafatesana mino ianao famonjy anao Andriamanitra amin'ity androany ity anao fanavotana lehibe ho antsika rehetra izy akipy masika rehetra akipy masosika
melony nanaovako vavaka ho anareo dia iarana manao tery ty hoe ny manitra aoka hika hoe manakarenao ao anatin'ny ira zay atao ndreto mpitarika vidiarandreto dia izy famanginy fanay masina eny amintsika izy kasika andriamanitra eny aminareo dia ivavaka ho anareo rehefa avy eo dia tena izao dia zao ihany ho afaka anareo zao teo zao ihany ho tahiny anareo ohatra tsy mampino a ohatra tsy mampino a kanefa inona mo tsy vitan'andriamanitra alefa azy ny malemy ny manitra hika hoe manakarenao Okani malemi kawe maera. Okani malemi kawe maera. Dima shawe manakarera. Ditambaiteni we maira sha. Isang fasuavan meni social. Fafani utaku Nebeni famiggiampo na tesosio Stiavana lebe avanya danisha Miran verunanu ilumanusaku Kavua fafani utaku Nebeni famiggiampo na tesosio Stiavana lebe avanya danisha Osana, Osana, wanao tesosia. Hosanna, Hosanna, wanzana kuji nubuana. Hosanna, Hosanna, matizi waita. Osana, Osana. Hosanna, Hosanna, wanzana kuji nubuana. Hosanna, Hosanna, matizi waita veruja. Avana natrano lala izay Jesosy. Indro ny tananao namonjy Ijulitananao namuzia Kalira manambara ni famuzela Atunushwanao teso vavaka Afiane natiranu lalinao Ijulitananao namuzia
Hosanna, Jesus. Hosanna ho anao Jesosy. Hosanna, Hosanna, hoanjana kundry nubuana. Hosanna, Hosanna, matizuai nawe. Hosanna, 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 hoanjana kundry nubuana. Hosanna, Hosanna, matizuai nawe. madizoay kabelo indray. Matizuai nawe. Madizoay kabelo indray. Matizuai nawe. apetrao eo fonao tananao anao fampiarana an'ilay teny nataon'i Jesosy Matio toko 7:10 ao sy ilay teny faminaniana nambaran'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Isaia mpaminany Isaia toko 4:20 ary ampiasa ny anaran'i Jesosy ao androany indro fa tahaka nombany n'Andriamanitra ny Elisy nomba ny ay androany apetrao eo fonao tananao Tompoandriamanitra manao fifonana aminao aho ho an'ny fiangonana rehetra tonga eto mandroso eo mibanga aho hifonao azy ireo ary mangataka ny famelan-keloko aho omeo azy ireo no Jesosy efa maty teo ambony azy fijaliana no Jesosy efa nandatsika ny rany teo ambony azy fijaliana ary no Jesosy zay fona ho anay rehetra eo tanakavanana ho Andriamanitra aratsy to androany dia ho afatotro ny fanaratsy rehetra miaraka amin'ny ozina indrindra fa le ozina pitira fahafatesana tsy havita na inona amin'ny reto fiangonana reto intsony efa lesoron'i Jesosy teo aminy ny fahefana sy fanapahana ary ny hery noho ny amin'ny Jesosy ny azy fijaliana ary efa voasoratra fa ny olon'Andriamanitra rehetra ny olona manana an'i Jesosy Andriamanitra mihitsy no hitondra azy amin'ny fandresena mezinezina koa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tapako ny ozina ny nina karazana indrindrindrindra le ozina pitondra fahafatesana miala amin'ny olona tonga eto miala amin'ny olona tonga eto foanako mifisina herina ozina amin'ny sambatalolona na dia voavoasamany ary ny olona tonga eto ho vonjena sy ho avotana izy androany amin'ny anaran'i Jesosy tapaka ny ozina foanako ny olana nety ny ozina miala amin'reto olony reto ny herina ozina pitondra fahafatesana atrety alona aty amin'ny groupe de louange ka mipakatra ny herina dia isy herin'Andriamanitra amonjy sy anafitra ny olona tsiraray avy zao dia zao ho ataonao tanteraka an'izany ho ataonao tanteraka an'izany tahaka nombanao any Elisy nombanao ahy amin'ity androandroany ity ary amin'ny anaran'i Jesosy avotry ny teny manomboka androany tsy anakery amelany reto fiangonany reto intsony ny mpitondra fahafatesana misy fiarovan'Andriamanitra eo aminy misy tanan'Andriamanitra eo aminy ary amin'ny anaran'i Jesosy avotry ny teny fiadanana anapaka zao fiangonana izao fandresena ho ao amin'izao fiangonana izao fitahim-be no raisa tsiraray avy hotahina raha miditra hotahina raha voaka ny tanàna hotahina na izany iza misy aty fiangonana ity ho mety sy manjary avokoa ny ataondra etra tompo anisany angatako aminao manomboka androany dia atonga andreo olondreo ahita fity ahita sitraka amin'ny olona rehetra amin'ny mpampiasa azy amin'ny anaran'i Jesosy
Utateraka zany. Utateraka zany. Utateraka zany. Any dianio ihany. Utateraka zany. Misaotra Andriamanitra. Tsara sy mpanao tsara ianao. Halleluia. Andao hisaotra n'Andriamanitra antsika rehetra. Zay mino dia misaotra. Zay mino dia misaotra. Zay mino dia misaotra. Tompo, efa eto ny fanatrianao. Efa loha marinao ny teny aloka vava-panomponao teo. Ary zay rehetra miny dia hita ny fagaganao tokoa. Tena hita ny asa lehibe sady magaga ho ataonao eo amin'ny fiainana. Misaotra amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Anao hira ho fanehoana fety isika eo am-pitsakanana miaraka amin'reto mpitarika fiderany ireto. Halleluia. Ndao tsika araka hitsangana satria efa mpandresitsika sady zany ve tapaka ny ozina rava ny sakana mpandresy ianao sady zany ve ndao iaraka hiteran'i Jesosy tsika ao anatin'ny ty iray tia ndao ary. Zao tontolo zao Efaresini Jesosy izao tontolo izao anjaranao no mijery miviatungo cevano. Efaresini Jesosy Efaresini Jesosy izao tontolo izao anjaranao no mijery miviatungo. Tawatsika androso afampona. Androso, oh androso. Tariketra ni mandroso, androso ami Jesosy. Androso, androso. Androso, oh androso. Tariketra ni mandroso, mandroso ami Jesosy. Efaresini Jesosy izao tontolo izao anjaranao no mijery miviatungo cevano. Efaresini Jesosy Efaresini Jesosy izao tontolo izao anjaranao no mijery miviatungo. Eo any mpandresy rehetra mpandresy. Oh mandresy. Tariketra ni mandresy, mandresy ami Jesosy. Tsy manaky resy. Mandresy, oh mandresy. Tariketra ni mandresy,